Angie Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Filaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV Kamandrasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia toy ny isa-taona nankalazana androany andro natokana ho amin'ny manam-boninahitra eo anivon'ny tafika malagasy. Nandray anjara tamin'ny fanamariana izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny filoha faratapon'ny filoha azy. Nambinina Ravelo Orson. Amin'ny mahafiloha faratampony filoha alindany ny filoha Andry Rajoelina nanome voninahitra ny andro manam-boninahitra izay marina isaky ny 12 volana janoary ny tenany. Toy ny isan-taona ny manam-boninahitra zandry indrindra no nitondra ny fibaikona nandritra ny lanonana fananganan-tsaina. Nandritra ny kabary ny filoham-pirenena no niarabany ihany koa ireo manam-boninahitra rehetra. Teo ihany koa ny fanomezana voninahitra ho an'ireo manam-boninahitra lavo nandritra ny fanatanterahana ny asany. Reto dia miaraba manokana nitafika malagasy rehetrarehetra eo manam-boninahitra manerana ny nosy. Tamin'ny taona lasiny dia nisy ireo manam-boninahitra lavo teo ampanatanterahana ny adidy sy ny andraikitra nakin'ny tandrazana ho an'izy ireo. Miondrika eo anatrehan'izany isika ary matsiaro manokana an'izy ireo. Ho lasan'izay ne ny ratsy rehetra fa ity taona vaovao 2024 ity kosa dia taona amafisana, anamafisantsika indray ianareo indrindrindrindra manam-boninahitra ny fanoloran-teny izay naseho anareo indrindrindrindra ao anatin'ny fanatanterahana ny adidy sy ny andraikitra nakinina amin'ny manam-boninahitra rehetra araka ny targetra izay efa napetraka ireo dia ny hoe ho an-tandrazana. Nandritra ny fankalazana ihany koa nametrahany filoham-pirenena sady filoha faratampony filoha alindahy ny afatra ho an'ny manam-boninahitra ny tafika malagasy rehetra manerana ny nosy amin'ny mahazava-dehibe ny fampisehoana firaisan-kina sy ny fanetrentena eo anivon'ny tafika. Eto dia manainga ny firaisan-kina anareo manam-boninahitra rehetra mba ahafahanareo manao ny andolidy sy ny andraikitra izay nakin'ny firenena taminareo antsakany sy andavany. Satria dia mitaky fitondran-tena mendrika izany manam-boninahitra ambony eto amin'ny tafika malagasy izany. Ka dia anjaka hatrany anie ny firaisan-kina, ny firaisan-tsaina ary ny firaisan-po eo amin'ny manam-boninahitra eto Madagasikara. Tsotra nefa manandanja ny fanamariana ny andro ny manam-boninahitra tamin'ity taona ity. Teo ihany koa ny fanatanterahana ny azakazaka ara-piralahiana teo amin'ny lapam-panjakana Iavoloha niarahana tamin'ny filoham-pirenena sy ny ministry ny fiarovam-pirenena ary ireo manam-boninahitra avy amin'ny tafika malagasy. Izy ny vaovao misongadina ihany koa dia mampikaikaika ny rehetra saika manerana ny Madagasikara ny findangana ny vidim-piainana ankehitriny indrindra ny entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ity androany ity. Ankoatra ministera ny varotra manana andraikitra goavana amin'ny fametrahana rindrina amin'izany ny praiminisitra lehibe ny gouvernement Yves Richard. Nivoaka tamin'ny fahanginana androany ny filohan'ny antenimieram-pirenena izay olon'ny fitondrana ankehitriny. Hatramina ahafantarana azy teo amin'ny sehatry ny politika, manoloana ny vidanga ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Tsy azo lavina antsikera azo nandritra ny fiona ny governemanta sy ny solom-bavam-bahoaka nandritra ny fivoriana ara-potoana sy ny fidinana ifotony ataon'izy ireo eny anivon'ny distrika Iandreketany, hoy ny fanazavana.
Saika nitaraina manoloana ny fisondrotry ny vidim-piainana avokoa ny solombavam-bahoaka 1.7 mandrafitra ny antinimira-pirenena ka antony nanatanterahana ny enquête parlementaire momby io eo amin'ny sehatra nasionaly. Marina fa hoe zaho atao anatin'ny fitondrana fa na zaho zao dia mahatsapa raha fa mandeha mihetsena aho amin'ireny tsena lehibe ireny mandeha mba indray mandeha isaky ny 10 andro na herinandro fa dia tsy mitsahatra ny misondrotra ny vidin'ireo zavatra ilaina pitsipitsy zavatra tena ilaina andavanandro ny PPN zany ka zandra eto dia efa mba anisany mahasolo ny vahoaka solombavam-bahoaka maheno ny vahoaka satria proximité akaiky anay ireo vahoaka reo zahay manao terrain fa mampikolaina io na ty vary natorak'izay koa na ny vidin'io ciment io dia tena eto Antananarivo angamba ny mety misy vavona sitry fa any amin'ny faritra any ary io ihany koa no nahatonga anay antenimieram-pirenena toliarany nangataka hoe anaovana enquête parlementaire mikasika ny PPN io fa ny député ray manontolo hoe atao sur le plan national fa tena mikoikoiky zahay. Mila mandray ny andraikitra tandrify azy avokoa ny tompona andraiki-panjakana voakasika hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena Androany nanoloana ny mpanao gazety ny fahitalavitra kolo. Ankoatra amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana, manana andraikitra goavana amin'ny fametrahana ny rindran-damina hifezana ny vidim-piainana amin'ny praiminisitra lehibe ny governemanta ka tsy tokony hita vozavoza amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Tompona andraikitra kosa dia mba tokony ihany koa anjarany izy sy ny indrindra ny praiminisitra izay tena lehibe ny tompona andraikitra reo anjarany praiminisitra koa no tena manome teny entitra mihitsy tsy teny fotsiny aza fa arahana asa sy arahana fepetra fa betsaka ny zavatra mampitaraina ny olona ary indrindra ny le fitavozavozana fandraisana fanapahan-kevitra ty tena io dia tokony asiana vahaolana faran'izay haingana io fitavozavozana io ny fametrahana olona amina departemanta izay tena heverina fa tena hoe kitro hamaharana amin'izany fampandrosoana izany. Takiany filohan'ny antenimieram-pirenena ihany koa ankoatr'izay ny andraisan'ny solombavam-bahoaka anjara mavitrika amin'ny fanatanterahana ny hetsika mahakasika ny sosialim-bahoaka. Raha ny hevitro amin'ny andraikitra rangaha ny solombavam-bahoaka hinakero ataonay solombavam-bahoaka io agnainy reo akaiky ny vahoaka amin'ny andraikitra ngay amin'ny sosialim-bahoaka moa hanaovanay azy fa ny kamaronay solombavam-bahoaka tsy misy ninona azonay atao dia mitorony le posy ohatr'izao efa ngay efa manana 4-4 zao afahanay mijery ny vahoaka nay agnateranay ny PPN ohatra ameonay io hanaovanay an'io magnaraka anao Andry Matofoloha magnamaivana ny entanao zany tompoko. Andrasana arak'izany ny fandrosoana vahaolana matotra sy ny fandraisana fepetra enitra manoloana ny vidanga ny vidim-piainana ankoatra ny entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Mila jerena akaiky anatin'izay ny mahakasika ny fitaovana ampiasaina amin'ny fananganana foto-drafitrasa isan-tsokajiny ho atran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Androany. Toy ny raharaha volamena kosa indray dia tsy voaja ny dingana fampodiana tanindrazana ireo malagasy roa sarona atao Komoro niaraka tamin'ilay volamena 5 kilao ho sarotra arak'izany fampodiana azy ireo ka ho tsaraina eto amintsika. Aina iverimena arak'izany ireo délégation malagasy eto Andriatsilava. Tsy voaja ny dingana fangatana fampodiana ireo teratany malagasy misy roa voatazona ao amin'ny Anosy Komoro amin'ilay raharaha volamena 5 kilao ho ny mpisolo vava iray ao Moroni araka ny navoaka ny La Gazette des Comores androany. Antony raha namoaka mandat international i Madagasikara tokony voantso amin'izany Interpol ho hiatrany io mpisolo vava io mifandraika amin'io mandat d'arrêt io nametraka fangatana fampodiana antanindrazana teo anivon'ny ministry ny fitsarana ao antoerana ny fanjakana malagasy ahafana mitsara ireo malagasy roa eto Madagasikara. No tsy aivina tamin'izany fa nisy ny fifanarana fifanampiana ara-pitsarana teo amin'ny firenena rotonta ny 12 Novambra 1770 voalaza ny fifanarana io anefa ho hiatrany ilay mpisolo vava ao amin'ny 15 andalana farany fa afaka alavin'ilay firenena iantefany fangatana fampodiana ireo voaenjika ny fitsarana eo amin'ny taniny
tahaka ireo olona telo sarona niaraka tamin'ilay volamena ny 20 Desambra 2024 lasa teo ka voatazona vonjy maika nanomboka ny 15 volana Janoary 2024. Mety ho sarotra araka izany ny fampodiana tanindrazana ireo malagasy roa sarona tany Anosy Comore mahakasika ilay volamena 20 kilao ireo. Aina ody maina vokatra izany ireo délégation malagasy izay nigadina tao Moroni omaly 12 Janoary. Na izany aza nefa mety hiova ary hivoatra ny toedrara ka ampitaina anatin'ny fampalaram-baovao hatrany mahakasika izany. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia ilaharana ny fakana fanafody eny amin'ny tobim-pahasalamana amin'izao fotoana izao. Ny ankamaroan'ny olona tongena efa misy soritra retina avokoa ary tsy maintsy milahatra ora maromaro vaovao ray. Misy larina ary zao. Filaharana tahaka izao no hita saika manerana ireo toeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana amin'izao fiparitana valina retina izao. 7 isanjaton'ireo olona rehetra tongeto no nilaza fa efa misy soritra retina avokoa ary antony andehanan'izy ireo ety. Anatitra ny zanako fa voalasa vao napidirina eo izay vao manao vizity eo. Ariva izy zany nangovitra dia mararina andohany dia vao maraina izy alohany andeha hiasa dia hoe andeha hiasa nefa rehefa vita homana izy dia sy zakako ngaiko zao izy fa andeha ho izy andeha ho agny amin'ny CSB2 dia satria besaka ny olo sy salama zahay mianakavy tao ny fandimby ny sy salama aby dia izy zany mbola sy voan'ny gripa dia izay zany nahatonga anazy andeha ao amin'ny CSB2 fa sao dia mba gripa mahazo anazy ao dia zay zany nandehana aty. Voazoavo anakatiko amin'ilay mikovokovoka fotsiny zao dia mana koa amin'ilay fiovaran'ilay aretina. Hitahita koa ilay olona dia maty manako zay ny tena mampatahotra koka ihany. Araka fanafody mangorana lamosina dia mikohaka dia mararaloha koa maina ka tena mamely be ilay aretina dia tsy hita tsony hoe inona efa elaela kely fa tsy mety afaka mihitsy ilay izy. Maro amin'ireo olona no tonga vao maraina ary milahatra ora maromaro vao voaray raha ny fanadihadiana natao. Ity renim-pianakaviana iray ity ohatra efa tamin'ny 7 ramaraina no nilahatra teto. Tamin'ny 10 ramaraina nandarovan'ny mpanao gazety mbola tsy voaray. Tabe ihany mbola eo alohako dia mbola milahatra dia miandry fiantsoana. Ohatry ny anahy aloha tsy haiko fa mbola vao hiditra aho fa ny andohako fotsiny ohatry ny mararary dia manakitsako fotsiny ny tongotra tsy izay nandehanako ao. Mbola be tabe ny eo alohako satria milahatra be. Tsika maromaro andro zareo nefa vao antsoantso teo. Miandry zay toro fotsiny dia rehefa tonga ny fidirana dia lasa miditra any anatiny any. Amin'ny ankapobeny mirona mankeny amin'ny tobim-pahasalamana avokoa ny olona rehetra. Misy ny fambara vitsivitsy, isan'izany ny tazo, ny kohaka maina, ny avizanana tampoka ary ny aretin-doha. Mbola ambany kosa nefa ny tampanaovam-bakisiny. Raha ny antotanisa farany navoaka ny World in Data ny 5 Janoary teo, 2,7 isanjato ny tany fanaovam-bakisiny eto Madagasikara. Izany hoe olona 4,7 sy ray alina sy 7 hetsy. 2,7 isanjato ny efa navita dose vaksiny rehetra. Izany hoe olona 13,7 sy 7 alina sy 7 hetsy. Ny ohatra 5,8 isanjato navita ny dose voalohany. Izany hoe 13,7 sy 5 alina. Mareva iny makasika n'izay tontolon'ny fahasalamana izay sika amin'ny ity androany ity miaraka amin'ny Michel Arnarzona antenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenana. Araka ny rahantsika tao anatin'izay fanadihadiana izay dia mirohatra makeny amin'ireo tobim-pahasalamana avokoa ireo olona amin'izao manoloana ny fiparihan'ny valanaretina Covid-19 mikasika izay indrindra no resantsika miaraka amin'ny vahiny amin'ity androany ity Dr Manitra Rakotoavony izay directeur de la promotion de la santé au niveau du ministère ny fahasalamam-bahoaka. Ny fanontaniako voalohany mikasika n'izay fiparihan'ny valanaretina Covid-19 izay araka ny rahantsika teo dia mivoatra tokoa izay
izay aretina izay ary makeny amin'ny tobim-pahasalamana avokoa ny olona izay misy ny fambara. Misy fivoarana ihany koa ve izay fambara ny Covid-19 izay amin'izao sa hoe mitovy amin'ny teo aloha satria araka ny ambaran'ireo olona atao anatin'ny fanadihadiana vao marary loha kely dia efa mieritreritra izy hoe Covid-19 jenjenjena kely dia Covid-19 aza ho aiza amin'izao ny fivoaran'ny fambara ny Covid-19 eto Madagasikara. Izany tokoa zany no misy amin'izao fotoana izao satria fanentanana nataontsika dia ny hoe amin'ny fotoana tena mampirongatra ny valana aretina tahaka an'izao zany dia ny tsara indrindra ny manatona tobim-pahasalamana mandray fitsaboana avy hatrany. Eny amin'ilay tobim-pahasalamana no azavaintsika kely aloha. Matoa manatona tobim-pahasalamana dia misy ilay soritra aretina ahiahina zany hoe coronavirus ve fa aza adino misy aretina hafa ny mety mitovy fiseho amin'ilay ataontsika hoe coronavirus fa hatreto aloha zany tsika raha vao mbola mitovitovy amin'ny resaka hoe grippe somary manahirana ny olona atao ao no miteny hoe coronavirus fa somary mahafaly azy no miteny hoe grippe amin'ny mahazo ahy. Dia reny no anatona tobim-pahasalamana na io zany mievina na io zany la hitanareo le ohatra somary misy mitsorika ranondelo ny mangidikitika any tenda any dia mikokohaka kely avy eo mikohaka mararirary tenda misy fotoantsika miteny hoe mivalana lay olona reny soritra aretiny reny la hoentina eny tobim-pahasalamana ijerevana fanafody izay entina anasitranana azy. Azadino ny coronavirus amin'ny maha coronavirus azy dia tsisy fanafody hoe ity fanafody hohanina dia maty ilay coronavirus fa ilay soritra aretina hatreto no tsaboantsika dia ireo ilay karazana fanafody. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia miteraka resabe ny fanaovam-baksiny izay hoe any an-tanànareo anivony fahasalamana raha ny antotanisany hojerentsika eto dia mbola ambany dia ambany taham-panaovam-baksiny eto Madagasikara. Mbola afaka manao vaksiny ve ny olona amin'izao fotoana hoe efa mampiparitaka ny valana aretina izao satria izay izao ny atahoran'ny olona hoe efa mety voan'ilay aretina ry zareo nefa ve hoe mbola hanao vaksiny aiza ho aiza zany amin'izao ny fahafahana manao vaksiny mbola ampy ihany koa ve ny vaksiny eto Madagasikara? Ny vaksiny dia mbola ampy ary mbola nisy voatonga ary mbola misy hotsenaina. Mampisalasala ny olona tokoa ilay resaka hoe amin'ny fotoana mampiparitaka n'ilay tsy mikaretina ohatr'izao ve fisian'ny valana aretina marary ny akabeazan'ny olona mbola azo atao ihany manao vaksiny. Dia azavaina indray mandeha indray zany anazavana azy dia tahaka izao. Ny olona mitondra ilay tsy mikaretina coronavirus dia voalazantsika fa mizara roa avy hatrany. Na izy misy fisehoana aretina na izy tsisy fisehoana aretina. Rehefa tsy misy fisehoana aretina ny olona anankiray dia fantatra zany fa manana hery fiarovana izy. Raha ndeha ataontsika hoe heverina mifanerasera na heverina hoe mety hanana tsy hanao test ave dia afaka tonga dia atao vaksiny. Rehefa tsisy fisehoana aretina ny olona anankiray, izay no resahana atao anatin'ilay taratasy izay ny fampiresahana tamin'ireo ilay manam-pahaizana ny amin'ny vaksiny eto Madagasikara dia nametraka hoe raha tsisy soritra aretina dia afaka manao vaksiny ara-dalàna. Ary ny olona tokony hanao vaksiny dia averina indray ny olona marefo, ny olona efa zokonjokony indrindraindrindra ilay marefo resahantsika eo ilay manana aretina mitaiza. Ary io aretina mitaiza io ao anatin'ny ataontsika hoe tsy seho tsy mikorotana fa hoe stable. Zay matsy mety azahoantsika amin'ny tena azy hoe lay aretina stable na io lay toe-batana diabetika na lay tosidra na aretina maro hafa rehefa tsisy fisehoana aretina rehefa tsy manakorotana ilay olona dia afaka manao vaksiny reny olona ireny. Aiza ho aiza zany ny fanaovana ny test raha mikasika an'izay satria raha misy soritra aretina dia mila manatona mpitsabo raha ohatra ka hanao vaksiny, tsy misy soritra aretina dia manao vaksiny, tsy mila manao test intsony ve zany izay vao afaka manao an'izay rehetra. Le hoe tsy mila manao test intsony iny angamba no jerevantsika fa tsy voatery hanao test izay ny azo ilazana azy. Raha tsisy soritra aretina apetrako tsara. Rehefa tsisy soritra aretina dia afaka manao vaksiny ny olona anankiray. Raha misy soritra aretina izy dia manao test izy aloha. Afaka manao test izy le hoe TDR antigène, afaka manao le PCR izy, test ireo resahantsika ireo izay ahafahana mijery na misy an'ilay coronavirus izy na tsisy. Ary rehefa négatif izay dia manao vaksiny koa izy afaka manao vaksiny. Raha positif dia manao fitsaboana ara-dalàna tahaka ny fitsaboana coronavirus izay misy eto amintsika. Ny iverenana kely mikasika an'ilay fanaovam-vaksiny teo
amin'izao fotoan'izao ny ivelany efa miditra amin'ny dose maromaro. Ny eto Madagasikara koa efa misy an'ireo olona izay hoe te hanao an'izay dose maromaro izay aiza ho aiza mikasika an'izay misy veny hoe afaka manao dose firy ny olona iray sa arakaraka ilay vaksiny araka ny efa nambara tany am-boalohany. Ny fanontaniana hoe aiza ho aiza dia za mahany hoe ano any efa fantatra izay zavatra etaeta zay ary ny ministera fahasalamana tsy afaka manapa-kevitra ny aminy hoe ndao ary ataontsika ilay dose rappel ny filazan'ny olona azy na 3e dose arakaraka izay fomba fitenenany olona eo misy ara le manao hoe boost ny ilazany azy tsy afaka manao an'iny raha tsy maka ny hevitra ireo ilay manam-pahaizana manokana eo amin'ny sehatra ny vaksiny anamenina ny ilazantsika azy le académie nationale zany amin'le vaccination no zay tiako tenenina amin'izay amin'ny médecine dia izao no afatra apetraka amintsika rehetra efa noeritreretin'ny ministera tokoa fieritreretany olona tara loatra nareo fa ozy zahay hoe aloha mandamina tsara sika satria me ohatra anankiray fotsiny raha ny vaksinetsika ilay Sinopharm izay ampiasaintsika manomboka amin'ny 12 taona ka hatramin'ny 7-10 taona 10 taona latsaka kely zany dia misy mangataka mihitsy hoe fa maninona raha mba hatramin'ny 80 taona mihoatra mbola manao ny vaksiny io dia izay ny ilantsika andreo manam-pahaizana hoe tsy tompoko rehefa latsaka ilay 7-10 taona ka hatramin'le 12 taona ihany no atao amin'ilay Sinopharm ary ny vaksiny Sinopharm reo olona misy aretina mitaiza dia tsy afaka atao aminy tahaka an'izay ny ilayntsika dia amin'ity resaka dose rappel sy ny zavatra ezahantsika ho tanterahan'ity dia miandry isika ary za mino fa efa ivoaka ilay fanambarana ilaza hoe tahaka izao raha no ataontsika amin'izay zavatra tediavin'ny olona sy azo tanterahana zay. Ary farany amarana anazy mikasika ny fampitahana ny vaky teo aloha sy ny vaky amin'izao raha natota anisany mivoaka amin'izao avy any amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hatrany ireo forme grave ny tena betsaka tafakatra hatrany amin'ny 50 sy 900 ngamba izay ny raha natota anisa farany mety hoe ny tsy fanaovana vaksiny ve no mahatonga an'izay sa le tsy fanantona ny olona ny mpitsabo aloha ahatonga manany amin'izay hoe forme grave zay sa ilay tany fanaovam-vaksiny-tsika izay mbola ambany dia ambany? Misy famariana marina amin'ny ampahany ny voalazanao. Raha itentsika hoe ny tsy fanaovana vaksiny ve ny mahatonga ny forme grave tsy voatery tompoko. Raha mitentsika hoe ny tambakisiny ambany be ve mahatonga ny forme grave tsy voatery tompoko. Tahaka an'izao ny zavatra misy. Ny olombelona tsirairay avy dia samy manana ny maha izy azy. Samy manana ny hery fiarovana ao anatiny ary raha azontsika natao mihitsy ny mandrefy ny hery fiarovana ny tsirairay dia natao zany saingy tsy afaka manoatra manao an'izany isika na eto Madagasikara na ny any ivelany testa no azo atao hoe misy anticorps ve le olona sa tsy misy fa zao ny fanazavana azo apetraka ny fanaovana vaksiny dia mampitombo ilay hery fiarovana ao anatin'ny vatana tsy adinontsika nefa fa ny olona na tsy nanao vaksiny azy izy ka sendra ny aretina dia miady amin'ilay aretina izy sady mamokatra hery fiarovana ary zay no anentanana mandrakariva misy olona milazany amin'ny hoe tsy mety amiko ny fanaovam-vaksiny tsy maninona hoe aminareo fa misafidiana ny akafepetra matotra tsara eo amin'ny fiarovatena eo amin'ilay fanaovana ary vavaorona ara-dalàna ilay fepetra rehetra ara-pahasalamana ny resahantsika mba tsy hatonga ilay tsy mokaretina ho tafiditra any amin'ny olona izay safidy tsy hanao vaksiny io fantatritsika zany na ny ampitan-dranomasina na eto amintsika ny amin'ny hoe ny akamaroan'ireo miditra hôpitaly forme grave any ka tsy navita vaksiny misy miteny mandrakariva hoe tsy marina ny teninao dokotera fa navita vaksiny izy dia zao no tiako ambara misy ny atao hoe vita vaksiny fa tsy complètement vacciné na tsy vita vaksiny ara-dalàna zao ny antony raha lay Pfizer na lay Sinopharm na lay AstraZeneca dia dozy anankiroa no atao raha tsy vita ny dozy anankiroa tsy complètement vacciné ilay olona anankiray raha lay Johnson no ampiasaina dia dozy ray ihany dia complètement vacciné ny olona anankiray saingy zao no tokony ho fantatritsika amin'ny fotoana anaovantsika ilay vaksiny dia ataontsika hoe amin'ny TNUT zany na vita ny 2e dozeko dia tsy amin'ny TNUT akory dia efa feno ilay hery fiarovana ato anatiko fa mbola miandry 4 herinandro ray volana amin'ilay famoronana hery fiarovana fa tsy tonga dia mipoka fotsiny hoe tonga dia misy hery fiarovana ara-dalàna 700 isan-jato arak'ilay voalaza fa mandeha tsikelikely eo amin'ny 4 herinandro eo
no ahafahana mahazo azy ara-dalàna. Tenaina fa feno avokoa izay fanazavana nentina mikasika ny fivoaran'ny fiparian'ny valinaretina Covid-19 tamin'ity androany ity izay ankasitrahany ianao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao. Mankasitraka antsika rehetra tompoko. Tahaka mazatra raraka dokavatra isika melohany idiry antsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy. Fête légendaire! Isaky mividy Legend Max à 39 000 ariary monja ianao dia mandray anjara hatrany amin'ny fisariana azona smartphone sy vokatra Telma hafa isan-kerinandro. Manatonangana eny amin'ny Telma Shop dia nizao. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar. Savourez vos émotions. Tontolon'ny fitaterana namboatsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao dia amin'ny totaly 700 taona ireo iray navaran'ny Madagasikara ho amin'ny taona 2024 sy 2025 fanavaozana ny fitaterana an-dalamby raha ny nambaran'ny filoham-pirenena amin'ny tanjona amin'izany moa fanatsarana izay sehatra izay Abraham Niamana. Nandritra ny taona maro no tsy nisy ny fidinana ifotony nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny alalan'ny fitaterana an-dalamby mamitoy any an-dasy be sy andekaleka raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Ity fitaovam-pitaterana ity izay antokana ahafahana miazo ny komina andekaleka nanomboka tamin'ny andron'ny fanjanahantany. Tokony mba nisy ihany hoe fitsidiana fa depuis tamin'ny radiny filoratsiraka zany dia zao indray zay vao misy. Rehefa cyclone dia misy éboulement, affichement eny amin'iny lalana iny. Tapaka tsisy accès na midina na miakatra dia voatery mandeha mihodina any Ampasimbe dia mandeha tongotra 30 km 35 km ny olona zany mitondra entana mitondra manitatitra ny sakafo hoan'ny olona tanàna. Manoloana io vahaolana noraisin'ny fitondram-panjakana ny fanamboarana sy ny fanafarana ireo fitaovana ho fanatsarana ny fitaterana an-dalamby raha nambaran'ny filoham-pirenena nandritra ny fandalovany tany an-toerana ny alatsinainy lasa teo. Natao izany ho fampiroboroboana ny asa fitaterana sy ny fampihenana ny sarandalina ho an'ireo entana mivezivezy miainga avy ao Tomasina. Hita zany fa mila fanamboarana ny fitaterana an-dalamby eto amintsika ihany koa. Zay zany ny antony nanaovantsika ihany koa fanamboarana lehibe tamin'ny taona 2024 sy ny taona 2024 tia satria 800 tonnes be zao ny ray zay noentina namboarana zay manafaingana ihany kokoa zany ny afainganam-pandeha hoentina. Ankehitriny koa zany raha ohatra ka lohana lamasinina anankiray na roa ihany ny asa teo aloha dia ankehitriny efa anankifolo ihany koa zany no lohana lamasinina afaka miasa zay efa mitatitra simenitra koa manomboka zao satria ny simenitra zany raha ohatra ka hoentsika amin'ny camion miala ny Toamasina tonga ny Antananarivo dia eo amin'ny 1000 ariary raha mandeha camion fa zao zany tsika dia 600 ariary. Zay zany no frais rehefa mandeha amin'ny fiaran-dalamby ohatran'izao. Tsy aivona ankoatra io nanomboka ny taona 2024 sy 2025 lasa teo ihany koa ny fanatanterana ny fametrahana ny train urbain ho an'ny eto Andrenivohitra.
Lafa mavao hafa kosa indray dia tsy mbola mamaly ny filan'ny vahoaka ara-tsosialy ny fomba fiasan'ny gouvernemanta misy ankehitriny ny filoha nasionaly antoko politika madio. Ilaina ny jerena vahaolana matipaika mahakasika izay raha ny fanazavana hatrany ry filoha reo. Fantatra ankehitriny fa manodidina ny 12 volana eo ny fotoam-piasan'ny fitondram-panjakana ankehitriny mialoha ny hiatrena ny fifidianana ho an'ny taona 2024. Intelo no nisy ny fiovana ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta izay tarihiny Premier Ministre Tsay Christian. Raha ity gouvernemanta izay voanajoro tamin'ny 15 volana aogositra lasa teo ity tsy mbola mamaly ny filan'ny vahoaka ankehitriny fomba fiasan'izy ireo manoloana ny fisondrotan'ny vidim-piainana hoy ny filoha nasionaly ny antoko politika madio androany. Fanazavatra hita aloha dia mbola tsy azo lazaina hoe nafaty-baolina le gouvernemanta satria ny zavatra hita tsapa raha ny tondro marika ny indicateur ny jerena dia tena mbola lavitra satria isaky ny sehatra zany sy ampiasan'ny ao anatin'ny gouvernemanta dia hita fa mbola betsaka ny lesoka. Marina fa hoe misy an'ity aretina coronavirus ity fa aminay zany tsy excuse le hoe coronavirus satria iarahantsika mahita fa misy firenena ihany afrikanina mandroso kanefa maninona i Madagasikara raha ny laharana fotsiny dia hita fa miemotra na iova impolo na indimapolo na injato aza ny gouvernemanta raha vao mbola fitondram-panjakana voazanaka voageja voafatotra ary niorina tamin'ny kolikoly dia tsy manatena na inona ny antoko politika madio. Mitakezaka lehibe ny fijerevana ny sosialim-bahoaka eto amintsika izay alatsaka ankaterena raha ny fanazavana trany. Ny sosialim-bahoaka moa dia io taratra ahitana ny fantrana indrindraindrindra ary nisy moa ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana izay napetraka hoe ama ao anatin'ny fotoana fohy sy aingana makasika ny fidangan'ny vidim-piainana indrindraindrindra. Raha treto aloha ny zavatra hita dia tena mbola lavitry ny hafany koa ny kitay ary tamin'izany fotoana izany ary nisy ny teny nataon'ny filoham-pirenena mihitsy tamin'ireny amin'ny hoe ao anatin'ny 3 andro dia hidina ny vidim-piainana. Ny zavatra hita moa zavatra hafa indray ny hidina tao anatin'izay fa raha ny sosialim-bahoaka zavatra hita koa aloha dia ny fiazakazaky ny fitombon'ny mponina eto an-drenivohitra. Mila jerena zany tena hoe fototry ny olana. Ny fototry ny olana raha aminay antoko politika madio dia ilay fantrana mitsoka ny fantrana ny olona avy any ambanivohitra ary mihevitra fa aty an-drenivohitra no misy asa, aty an-drenivohitra no misy fandriam-pahalemana. Tokony ahay akalesona manoloana ny zava-misy teto amin'ny firenena hatramin'izay ny mpanao politika indrindra fa ireo antoko politika lehibe izay mieritreritra ny mbola hitantana ny firenena. Tontolon'ny fifidianana kosa indray dia manodidina ny ray apatelin'ny asa no vita eny anivon'ny fokontany maro mahakasika ny fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana ankehitriny. Isan'izany ny fokontany Andavamamba Anjesika voalohany sy tsara faritra izay nanaovana fanadihadiana Evy Richard. Tsy mbola misasaka avokoa ny asan'ny fokontany maro eto an-drenivohitra amin'ny fanavaozana ny lisam-pifidianana. Raha ho an'ny fokontany Andavamamba Anjesika voalohany sy tsara faritra nanaovana fanadihadiana zanapatra roa amin'ny enina eny an-toerana no nahavitana ny asa amin'ny fampidirana ireo mpifidy vaovao, ny fanesorana ny maty sy ny mpifindra monina. Ny olona vao tonga teto fokontany izao voatelo. Nandritra izay nandraisanay ny boky fahansana ny mpifidy vaovao izay dia miezaka izany izay eto fokontany midina mitety par secteur manoratra an'ilay anaran'ilay izay mbola tsy tafiditra tao anatin'ilay lisitra fifidianana. Roa izay maty tamin'ity taona ity dia efa tokony ampidirina ato. Dia ny mpifidy vaovao moa tena mbola tsy maharisika mihitsy mimponina fa vao ity telo ity izao no tonga teto aminay dia izay nandraisanay anazy. Ilay olona mihitsy tsy maharisika amin'ilay fifidianana intsony. Dia zana zany ny miezaka zany izay mitety par secteur hoe mba manoratra anara'ilay olona dia mba manety anazy hifidy amin'ny fifidianana manaraka. Antony mampitarazoka ny asany fahakivian'ny olom-pirenena amin'ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pifidianana araka ny angom-baovao. Mitoetrany araka izany fanentana na miaingana anivon'ny tokantrano tsirairay. Matetika rehefa le apototry le fifidianana mihitsy zareo vao miraika. Mesure andraisinay zany dia manao fanentanana ny olona foana izay mampita any amin'ny lehibe secteur hoe
misy afisa kely ataonay zay mbola tsy voasoratra na tsy zay niditra mba hisoratra anarany atao fokotany amin'ireo dia fanentanana ny mponina tamin'ilay fifidianana farany natrehantsika iny dia nisy maromaro reny tsy tafiditra reny dia manentany izay teny voafokotany mba anatina amin'ny birao mba satria izay tsy censé être malalan'ilay hoe reto ny tsy tafiditra tamin'io fa rehefa ao anatin'ilay fifidianana mihitsy mantsy vao hitanao ifa tena tsy tafiditra ilay olona dia lasa mifamiatsily fotsiny dia mba manentana an'ireny mponina ireny izay mba tonga avy teny amin'ny birao ankoatra ny fanentanana amin'ny haino aman-jery ataon'ny seni ny fitetezana ny anaty tanàna no isan'ny fomba fiasan'ny fokotany hanetsiketsehana mponina andray anjara mavitrika amin'ny fanavaozana lisym-pividianana ny 2 Desambra 2024 ary farana 5 Febroary ny fandraisana ny anaran'olom-pirenena anaty lisym-pividianana ny volana Martsa indray ao arian'io no avenona eny anivo ny fokotany ny lisitra vonjomaika ahafahan'ny rehetra manamarina ny anarany anaty lisym-pividianana. Amin'izao fotoana ny fahavaratra izao akoatra ny ambanina mpamarinana sy manjakamiadana faritra maro eto Antananarivo amin'izao fotoana izao ny tany-domondoza isan'ny azany eny amin'ny commune Ambohimankakely sy eny Ampitatafika io nasy. Efa manafisafy ny voditrano amin'izao fotoana izao ny avon'ireny rano sisony raha ny hita eny amin'ny commune Ampitatafika. Na izany aza tsy mbola misy mihevitra ny ala ireo mponina, ny fahamailona sy ny fanaraha-maso no atao raha ny fanazavana. Mitebiteby zany hoe mbola tsy nisy niara aloha zany hatrety tsy mainke mihaino ihany dia tsy matory mihaino sy jerijery ihany mitebiteby mihitsy aho zao izay zao tsy nandanaky ny asa zao no ny fitebitebeko any zanako ny trano mitate simba zao zay manofany eto dia otrina zao ny ofany 3 alina tsy matory zay zao amin'ny alina mamenoeno an'io rano miakatra io fotsiny satria ny tena miteraka kely antony majinika kely tony dia tsy maintsy enonona aloha ny trano sanatsy mirodana ny rano miakatra satria zay efa tsatsa 4 taona zay tsatsan'izay tamin'ny farany teo zao ny rano teo tamin'ny 1.20 na amin'ny 20 iny dia efa tonjanjao be fide amin'ny alina ko fidety mihitsy makanay dia mivoaka zay avy eo dia ary amin'ny arabe ao antetezana no mijoro. Rehefa mivoaka ty atokotany dia jerena hoe efa ao amin'ny arabe ve le rano sa hoe aiza satria rehefa miakatra izy dia tonga dia any ambany fandriana mihitsy indray taona zao taitra amin'ny alina dia efa kay ny rano ka efa ao ambany fandriana. Manodidina ny arivo ireo mponina manamorona itireny rano sisony ity araky ny tarehimarika azo teo anivon'ny commune Ampitatafika. Efa nisy ny fanentanana hoy teo anivon'ny commune ny amin'ny tokony ialan'ireo mponina amin'iny faritra iny manoloana ity fiakaran'ny rano ity ary efa misy ny toerana nomanina andraisana azy ireo saingy tsy mbola manaiky ny alina ireo olona. Ireo trano tandondondoza izay fanorenana tsy ara-dalàna ny ankamarony. Tsy maintsy manao fanentanana ho an'ireo rehetra izay manamorona ny reny rano sisony mba hamonjy an'ireny toerana avo toerana efa nomanina ametrahana azy ireny. Raha ny eto Ampitatafika no lazaintsika ny manamorona amin'ireny rano sisony ireny dia faritra tsy azo anorenana izy io. Fa tamin'izay nandray fitondrana sy ny fitantanana teto amin'ny commune nomboka tamin'ny 24 efa teo ireo trano ireo. Ny fanesorana an'ireo mponina ireo dia tsy vitan'ny commune Sambrera. Efa nangatahana fiaraha-miasa tamin'ny ministera sahanan'ireny. Trano finenana ilay izy dia sarotra commune Ampitatafika tsy manana fahefana feno amin'ny fanasorana an'izy ireny. Na tsy misy alalana avy any amin'ny fitondrana fohy be. Ankoatra ity teny amin'ny commune Ampitatafika ity, toerana maro ihany koa amin'izao fotoana izao no ahina amin'izay fiakaran'ny rano izay raha mitoy ny rotsakorana. Amin'izany, ankoatra ny mety hotraboina, tanimboly sy tanimbaromaro no ahina ho dibo-drano. Araka izany, mitebiteby ireo mponina eny amin'ny faritra iva amin'izao fotoana izao. Miayay ihany koa anefa ireo eny amin'ny toerana avo toy ny eny amin'ny fokotany tsara asina commune Ambohimankakely izay efa nanaovan'ny BNGRC fanairana manoloana ireo vato maro ahina hitera-doza saingy hatramin'ny androany. Na eo azy izay loza mananontany amin'ny toerana maro eto Antananarivo izay tsy mbola misy miala amin'ny trano fonenana ireo mponina. Vaovao any amin'ny faritra kosa indray dia trano mihoatra ny 10 no potika vokatry ny fipoahana avato hanamboarana lalana ao fasaina ampasy Nosbe Elville mitaraina vokatry izany ireo mponina ao toerana Gaëtan Ondretsilava. Eto amin'ny toeram-pamakiana avato fasaina ampasy no afakany ireo sinoa mpanamboatra lalana vato efa ho iray volana izay. Toerana efa misy disadisa eo anivon'ny mponina. Tao anatin'izay fotoana izay trano mihoatra ny 10
voly sy biby fiompy ary fananana maro no simba sy maty noho ny fipoahany dinamita. Mahatratratra any amin'ny 500 metatra ary miakatra any amin'ny 30 metatra ny avony fiparitahan'ny fotaka sy vato ka nahatonga ny fampitehan'ny fananan'ireo ponina ao amin'ny fasaina ampasiny Osibe. Velotaraina ny ponina ary tsy misy fandraisana tanana sy fanamboarana na fanoloana ireo fitaovana simba ny orinasa. Fanampin'izay misy ny ramatahora ataon'izy ireo amin'ny ponina izay efa simba fananana. Takinay mba isian'ny fahamarinana fa tsy lerana intsony ny zavatra tahaka itony iaignana amin'ny tany misy atsika eto. Tsy ary nisy dinamite na resaresaka an'izay egny regny nagnerana ny Osibe manontolo mandry an-tany ny olombelogna amin'ny maleny miraraka zao voahitsakitsaka ny zon'olombelogna iangaviagna an-tagnandro hoe anareo ray aman-dreny amin'ny tany ny Osibe ty eto mba hitsangana hijery akaiky zegny zava-misy zay mba hagnifandro sinoa ireo ny fanagnany gasy fapotiky. Tsy manohitra ny fanamboaran-dalana ao an'Osibe ny ponina raha ny fanazavana na izany aza mihoapapana ny fahavoazana tsy ara-dalàna ny fitrandrana ho izy ireo ary fahazoan-dalana sandoka no ampiasaina amin'ilay toerana famakiana vato. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia mitohy androany teo anivon'ny OTAN ny fihaonana teo amin'ny États-Unis sy Russie tao aoriana ny fifampiresan'ny rototo tao Genève mahakasika ny raha ao Ukraine. L'échec de la négociation bilatérale entre Américains et Russes sur l'Ukraine à Genève. Taoriany tsy fahombiazana ny fihaonana teo amin'ny États-Unis sy Rosia tao Genève mikasika ny raharaha ao Ukraine. Nanome tokony amin'ny amerinana ny Européana anatin'ny fifampiresana ankehitriny États-Unis raha nambaran'ny sekretera-panjakana Amerikanina. No tanterahina androany tao Bruxelles ny fivorian'ireo firenena Européana miisa 17 eo anivon'ny OTAN sy Rosia momba izany. Etsy ankilany nanon ny ezaka amin'ny fanatanterana ny format Normandie izay isian'ny fifanarana eo amin'ny Allemagne sy Ukraine, Rosia, la Frantsa amin'ny alalan'ny fifampiresana nanomboka ny taona 2024 ary nitoy ny taona 2024. Nanamafy ny fahavononany amin'ny fandraisana anjara amin'izany ny filoha Ukrainiana raha ny fampitam-baovao. Afin de peser davantage. Ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany ty ankatrana nanaraka izany sofimahany dia velominy fodalto. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.